kasay tineke irevina waro miaramila reo mba misy an'izany atao Ibrahim Traoré zay ny andrasany zay izany sahitsangana izany sa tena hoe ijoro amin'ny tena fahendreny sy ny fahamarinana zay fa raha vao misy mitsangana anankiray eo tonga de miara amirona daholo kary tsy haiko tonga de miara amirona daholo ny vahoaka fa manohana an'io ary eo an-damosiny io ary tsy amelana io raha tsy mity no mitafatsakana eo zay fa zay ny andrasany zay satria efa tapina dolo ny dobe efa tsy afahana manolo inona tsony fa de zay le izy miandro ny fahatokava-tsaina ny Ibrahim Traoré malagasy tsy maintsy misy délégation voanay présent amin'ny février mba ho fantatra tsara hoe inona ny ordre du jour zany a mikasika n'inona le février dia zay no fepetra raisina zany satria kosa raha ohatra ka hoe zay olona ivory rehetrarehetra ka hoe andeha hanonga-panjakana amin'ny février dia hoe avela fotsiny amin'izao angamba tsy mety fa tsy maintsy arahanay maso ny février na mpatoky politika rehetrarehetra zany tsy maintsy mila autorisation ny anay zany resaka anticipation foana ny eto préfecture tsy de migérer fe loatra fa migérer anticipation fa fanangonan'olona na ankalamanjara na anaty efitra dia mila autorisation foana indrindra raha fionana ara-politika le izy dia tsy maintsy mila autorisation avy aty amin'ny préfecture afatra amin'izay mihitsy ka efa maharitra amin'izay zay manao an'izay foana manao an'izay mila autorisation foana na zay koa anao fa na ny mariage ary ne manao autorisation sasany vao mainka efa fivoriana ara-politika indrindra ny objet-n'le izy entina nozonozona fanjakana mahazo rehefa hoe hita hoe tsy misy fiatraikany amin'ny filaminam-bahoaka le izy dia omena fa matoa izy zay sakana dia isy fiatraikany amin'ny sécurité ordre public le izy miarabe le izy ane izo zavatra enatsika rehetra zao eto Madagasikara zany sy ny rivotra mitsoka avy avelany tsika zany tokony tonga saina taloha zany ny ndrazambe atsika zay mba mbola mamitra fanontaniana vao maly mihitsy any resaka tamina manamboninahitra manao elamo zay de olite ndrazambe ne niady tam'ireo frantsay moa zany tena nanampy Sénégal izy zany miaramila vahiny zany Sénégal sy ny anami fa amin'izao zany tsy laile frantsay intsony zay fa efa misy Sénégal taranaka galiny moa zany efa io raha teo mba tonga vasaina le selaisana dia memezany amo sy ahola koa zany eritreritry la zany tsy elaisana zany malemy noho ny razambe taloha efa lesiny efa misy basy efa nianatra zao ka lika ozy zay rehetrarehetra lazaiko zay ny teny préfet ny bomba ny teny Trump nga vasaina fa amin'ny lafiny hafa zany zoanitsika zao satria mangorona tany ny orinasa lehibe tsy teny eny terendrevana ambojanahary tsisy mitely le Sénégal gasy le galiny zazana velany galiny sotra zalahy miamafapana raha jerena amin'ilay sara mitranga tonga dia tsika ny ambovonina arak'ilay efa nambara teo satria dia nilatsaka zany ny karazana hoe fanambarana asa hoe tena lalàna motony sa didy oran'ny foroporonina atao sa ahoana fa amin'ny lafiny ara-politika zany dia tsy maintsy akana lalana avokoa ny fivoriana na ankalamanjana na anaty efitrano dia somary miovaova ho satria fanambarana nataon'ny préfecture Antananarivo moa izy ity ny andron'ny omaly dia miovaova satria tany amin'ny 12 sa fa teo amin'ny 20 volana janoary nefa nandeha zany ny karazana hoe fanambarana politika sy resaka hoe isina fivoriana politika samihafa ny alohan'ny famoahana natany alohan'ny famoahana valim-pifitianana azy dia nandeha hoe raha ny anaty efitrano dia tsy tokony isy olana fa
raha sanatria kosa misy hoe fikotrehana fanonganam-panjakana na fanakorontanana na hoe zavatra hafa de tsy maintsy ho fantatry ny mpitandron'ny filaminana de am'izao zany niova le izy hoe tsy maintsy akana lalana indray raha tany aloha hoe tsy de mila an'izay raha ny olona anankiray no miresaka an'izay fa miovaova zany ilay zavatra ambarany raha raisina amin'ny nambaran'ny préfet n'Antananarivo généraly Ravelonarivo Angelo de lalàny any anaty nandehan'ny 20 andreo hoe tena mandeha aloha zany aty amin'ny préambule sy ny sisa de tena voaresaka ny fahalalahana ary resaka hoe fanehoan-kevitra fahalalahana ivory fahalalahana ivezivezy na aiza eto amin'ny tanin'ny Républicaine Madagasikara ka zay lay zavatra mitranga hoe efa makamaka sariny any Birmanie ve tsika sa efa mba makamaka volotany any Korea Avaratra raha lay sary mitranga am'izao fotoan'izao satria tena manahirana ary miteraka reny hoe indray lasa imezan'ny olom-pirenena fotsiny aza moa lay zavatra mitranga hoe tena ahoana marina mamomy makaiza mariny tsika ty satria nandeha ny fanambarana maro samihafa hoe tsy misy maharesy basy de nandeha ny karazana fanambarana samihafa nataondre olom-boafidy na voatoko na vondron'olona miaradia am'izao fitondran'izao nandeha ny parlementaire ny fikambanana samihafa vondrona toko asa hoe nakalalana ve reny fa reny de endrika maneho so manamafy hoe tsy maro toerana lay fitondrana tsy mahatoko tena ary taratra lay hoe fifidianana tsy tena ara-demokratika tokoa ve ka mahatonga lay hoe tena ahoana ny fomba sy hevitra ahafana hoe mamoritra sy manakana an'ireo karazana hoe fivoriana politika maro samihafa eny fa naresaka hoe vahaolana ho an'ny firenena ary ny loha hevitra tsy maintsy makalalana tsy maintsy somary mampimekely izy hoe misy solotena avy amin'ny préfecture manatrika na hoe manara-maso ny zavatra resahanao de tena hoe tsy inona zany ny endrika fahalalahana intsony ho an'ny olom-pirenena ho an'ny antoko politika mandeha fifidianana mandeha ny karazana hoe fitoriana amin'ny voafaritra lalàna tsisy valiny mandeha ny karazana fivoriana politika voahentsika de asa hoe anahoana rehefa kelikely zany asa ny mariage ny sisy reny hoe mety isy fangatahana lalana ihany koa sao de misy mpanao politika manatrika vazivazy zany fa tena hoe manahirana lay zavatra mitranga ary tany efa nisy moa zay tany amin'ny roapolo sy roarivo tany amin'ny hoe tsy mahazo atao ny mamoromory olona nisy an'le valanaretana aloha tam'izay aloha zany ny corona fa io hafahafa ihany ko aloha izy nahita ny lohateny-baovao izy ay tamin'ny maraina de agaga mihitsy hoe ahoana indray ty zavatra ty nasanaty zany azy aloha io zany ny lohan'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 13 sy 13 teo de efa nisy lay karazana didim-panjakana navoaka teo anivon'ny ministèran'ny aty tany tsy azo ataony manao fivoriana politika efa mirimbahoaka ara-politika ankalamanjana fa ny vanjakana ihany mahazo manao an'izay tamin'ny alalan'ireo hoe fitokanan-javatra fitetezam-paritra sy ny sisa de ny tany anaty efitrany ihany koa moa nisan'ireny hoe fanakanana samihafa ireny nahazo an'ireo kandida filoham-pirenena tamin'izany raha saika hoe tsy amamasana raha saika hoery amin'ny espace mialatsiny manona n'ilay anarana toerana manokana tery amin'ny STS Iavoloha de tsy amin'ny Andihy bypass de tiana hoe manahirana ary raha lay sary mitranga am'izao fotoan'izao de mbola mitoy zany hoe ireo toerana hoe restaurant sy ny sisa na ahafahana hoe manao fanambarana na mivory ara-politika de ohatrany hoe raha onana akolaka mba tsy hiandray an'ireny karazana fihaonana politika ireny ary de tena hoe tsy maintsy misy fahazahon-dalana avy amin'ireny toeran'ireny de iny natao fond de dossier makany amin'ny préfecture enjana lay zavatra mitranga zany hoe asarotana sy amafisina lay karazana sakatsakana lasaka vazivazy moa rehefa andeha hiatsiana zany amin'ny manaraka ka hitondra zavatra misimisy any amin'ny jumbo na any amin'ny supermarché any de maka lalana koa ve zany fidifidy an'ireo zavatra maromaro reto de tsy azo alainy reny fa tsy mety eny efa raha sarotim-panina za ty lengilengy raha marary tena za ty takadresaka raha mora malahelo za ty tsiripasana fiteny moa zany ao anatin'izay hoe efa maisinina zany mahatonga an'izay anko manko le fanontaniana mipetraka hoe tahoatra ve sa orooro sa hoe moa zany hoe sola sy tianandratsy ka misafy nefa malama inona loatra ny tena mahatonga an'izay nefa tany demokratika ihany ko azadino tokony de tsy de anao an'izay loatra nefa ny io zany hoa le zava-misy io mahavelo taraina aloha zany le izy
Iny zany lay zavatra mitranga tonga de hipita kely aloha tsika satria mandeha ny fotoany ao anatin'ny fotoantsika zao a ny commune manerana ny nosy manao ny karazana hoe fifamindram-pahefana taorianan'ny fifidianana sy ny voka-pifidianana ofisialy na voakan'ny tribunaly misahana ny ady fanaovana ny fanjakana marina fa hoe misy ny fitoriana samy hafa mbola mandehany amin'ny filakevim-panjakana fa na izany tsy zany efa mandeha ny dingana maro samy hafa satria ino moa zany mbola mitarazo karakarak'izay hoe fomba itsarana azy eo mety mandeha ny enim-bolana afaka herintaona afaka roa taona mety afaka 5 taona arakarak'izay fandehany eo fa lay sary mitranga zany am'izao fotoana zao a de misy commune maromaro manerana ny nosy a tratran'ny hoe sakatsakana amin'ny resaka famindram-pahefana satria nahoana misy zany reo commune hoe tsy nahalan'ny candidat Irmara de tsy ohatrany hoe manao an'izay tsisy ilay fifamindram-pahefana manao antsojay ho an'ireo candidat lany be ny tanàna tamin'ny fomba ofisialy mba tsy andray an'izay fahefana zay de isan'ny hoe nisehony zany zao tany amin'ny distrikany Betafo iny any amin'ny commune antsoina hoe Soavina satria tsy lany zany ilay candidat mpanjakana tsy mety tonga manao fifamindram-pahefana de voatery tonga hatrany amin'ny hoe famakina birao satria ndraraha-mpanjakana moa tsy maintsy mandeha ny fandraisana ny fitantanana tsy maintsy atao a betsaka reo zavatra hoe miandry ny vahoaka hoe eo anatrehan'izay de ny jonitsy miditra zany amin'ny resaka hoe fanaovana fitanana tsoratra na PV a tsy tonga lay olona tokony hanao fifamindram-pahefana sy ny hoe mpikirakira ny vola ao anatin'ny commune izay isany hoe zavatra stratégique be ny fitantanam-bola ny commune de zany lay zavatra mitranga any amin'ny mahaboboka ihany koa district any Sakara de misy tranga tahaka an'izany ary ny manahirana de hoe ireo solon-tena mpanjakana sasatsasany no miraitsykombakomba ao anatin'ilay hoe tsy fampandehanana an'ilay passation satria raha ny loharano-baovao sy fampitaham-baovao zany zao ohatra any amin'ity hoe district any amin'ity mahaboboka ity any Sakara dia ny eo anivon'ny district no manao karazana hoe taratasy mba tsy hafahana manao an'izay famindram-pahefana zay ka manahirana le izy hoe mandeha ny fifidianana efa karazana osika sy ny hoe amboletra maro samy hafa misy candidat tsy miankina na candidat avy amin'ny fanomerana ny tsy madika tampoka ny rasa de hoe mbola ilana fifidianana vety Madagasikara sa sanatriany vava hoe tendreo any ranga de zay lay endrika isehony de reny moa zany rehefa mandeha nandeha ny karazana propagande samy hafa de hoe rehefa candidat miaraka amin'ny fitondram-panjakana de mandeha ny fanampiana samy hafa tena isy ny fampandrosoana sy ny sisa de ho avy zany reto reny candidat tsy miankina sy candidat hoe somary tsy nitovy hevitra tamin'ny fanjakana reny de mandeha ny karazana antsojay amin'ny endriny maro samy hafa hoe tsy omena fanampiana tsy omena tohana lay tany Betafo zao lay nisy resaka sy karazana fitarainana hoe commune efatra nahalana i candidat firaisakina da tiavana tsy omena an'ilay Zesbaza sy Vary Safiotra de raha ino moa zany raha fijeriko manokana hoe zesika mety animbany tany Vary Safiotra mety animbany tany ve moa maninona fanaizanina zany a hoe lay endrika fitanilana sy fampirefarefana lay politika sy ny fitantanandraha raha-mpanjakana tena hoe manahirana satria ninninona aloha zany resahana volam-panjakana volam-bahoaka ny tantanina ao anatin'ireny kanefa de hoe misy atao zanaky kalafa efa nisy gofernora moa somary niresaka mikasika an'iny hoe raha tsy ampy ny oety manana de ny zanaka ao an-trano aloha no mena de mba mandefindefitra ny zanakanabavy de zany le izy hoe raha makahetra amin'ny vahoaka raha misy zavatra hoe ilana ny vahoaka tsy misy hoe ny avy amin'ny atokony ranona na ny atokony rakotina arabe de kelikely nalaina aminy fa niny anina betsabetsaka mitovy daholo ny malagasy ary hoe rehefa lany tsy hoe lany ohatra ny filoham-pirenena tsy filohana tokony izy ary lalam-panorenana ary mamaritra hoe tsy azo afangaro
amina asana ao anaty atokony asan'ny filoham-pirenena fa lay sary mitrangy eto de ohatrany hoe sanatrian'ny vava filohan'izay nandany azy a filohan'ny antokony a de mitatra ty ambany le izy de lasa mandeha ny karazana politika amin'ny rehefarehefa sy ny atsotsay nisy mesy voray atoko sy manapaka an'izay hoe manoy hoe saovy hoe ony de tao ohatry hoe ohatry ny karazana zay zany le SMS ato hoe malahelo fahefana ve tsy haiko ohatr'zay moa zany hoe malahelo fahefana ve sa hoe ty fahefana loatra ve zay le SMS voray ato vao maraina mety mahatonga an'izay tsy fantatra tsony koa moa zay tena marina am'le mpiaino fa zay le SMS voaray ato mikasika an'izay resaka fahefana famindram-pahefana somary mivadika olana kely zay nanao la Brito salama tsara soky nefa mampatsiaka kely koa tsika ho an'ny anio manana somary tsingeritaona zany manamarika ny raharam-pirenena sy ny tantaram-pirenena ny fahatimin'ny volana febroary satria feno 10 taona katroka an'io lay fandraisam-pahefanan'ny kolonely Richard Ratsimandrava tamin'izany fotoana tao anatin'izay nalaza lay fiteny hoe tsy amboadidy ao mon général tao anatin'izay moa hoe nisy ny lalatsaina maro samihafa ny veriny fa hoe hitondrana ny firenena anarenana ny firenena hitondrana rivo-bavao tao anatin'lay fototra sy rafitra fokon'olona saingy indrisy fa herinandro monja taorianan'izay izy dia nitolefika notomandro noho ny tifitra sy famonoana zay mbola betsaka ny mystère tao anatin'izay mandraky teny androany verena kely fotsiny fa alohan'ny andraisana ny lalatsaina le andrasana teo mikasika an'le hoe midongizina reo mera tsy lany avy amin'ny rimara zany am'le famindram-pahefana zany izy zany no tantana teo de tsy lany izy fa mera hafa de midongizina tsy mety manao passation zany io zany misy fomba samihafa ny atao fa ny afotsiny somary nanaitra kely azy zany de tonga saina be mihitsy ohatran'le mitrangany amin'ny commune Mahaboboka ny district ny Sakara zany zala de hoe ny district mihitsy mamoaka taratasy officialy apiato ny famindram-pahefana ao amin'ny commune io de tonga saina be satria ny district zany no mitarika ny OMC ao am'le izy zany hoe reny no miantoka ny filaminana sy ny sisy district zany de afaka mametraka an'le hoe manao ohatra hoe ataony famindram-pahefana de manao constatation izy de manao ny rehetrarehetra fa manino izy ny tsy afaka miantoka amin'ny fanatanterahana an'le izy de eo zany mahatonga an'le izy mba lasa ihany ny saina hoe lasa efa naposina antoko ve administration le resaka tsy apita hoe rehefa miresaka district ianao administration zany cachet rouge mihitsy taratasy tsy hoe miresaka tsisy porofo-tsika ohatran'le am'le an'iny fa eto ambany masy eto le taratasy zany taratasy ny mpanjakana fitomboka menamena milaza ny antony hoe mampiato zany le fiamindram-pitantanana ao anivon'ny commune Mahaboboka ny district ny Sakara de tonga saina be atraiza le fahefa-mpanjakana manoloana an'izany satria efa lasa ny aposin'ny ditsika hoe plateforme politique TV izy no tsy afaka mijoro mandraindraikitra mampiatra le fahefa-mpanjakana no atale izy misy fiankiny lehibe ao amin'le fampandehanan-drara eo anivon'le commune satria ny olona zao lasa miaotra raha ohatra zany hoe niniza no anakery raha misy ny atao eo ny an'le falany ara-panjakana vovovy san'le tsy mety mamindra fahefana na ny olona no taratasy ary na resaka état civil io na resaka fanoratana tsy haiko na légalisation sy ny sisa zany nge de niteraka aiada daholo eo anatin'le izy tany amin'ny commune sasa moa zany ohatran'ny tranga ohatran'ny tany amin'ny commune Soavana raha eo amin'ireo commune ao anatin'ny district ny Betafo mitranga ohatran'izany koa dia nipitsohana ny varavarana nanatrika tao ny délégué solo tena mpanjakana de natao ny fitanana tsoratra nahafahany be ny tanàna voafidy tsy izay tsiromara zany fa voafidy amin'izao fotoana zao nahafahana mandray ny asa amin'ny fampandehanana ny raharaha ao anatin'izy zany tranga zany de mametraka ny fanontaniana rehefa izy de maninona de rehefa ninina de manahoana zay zany fampetraka fotsiny zany fanontaniana zany satria tonga saina be ohatran'le kahany any amin'ny district ny Sakara hoe fa inona zany no antom-pisin'le hoe solo tena mpanjakana tsy mametraka an'izany hoe autorité de l'État ao anatina resaka hoe mitongizina didim-pitsarana no mametraka hoe ity no voafidy de raha mbola tsy faly am'izany moa inge tsy manana effet suspensif inge ny fampiakarana ny rarahany amin'ny conseil d'état raha ohatra ka tsy nahafa-po an'izay voafidy teo ny didim-pitsarana nivoaka tamin'ny tribunal administratif atao Toliara zany ho an'ny Sakara tao anatin'izy ka raha ohatra izy ka tsy afa-po tamin'le voaka-pifidianana de mitondra ny raha miaraka mitondra ny raraha miaraka miporofo
azo inty tsy azo lavina mitondra zany any amin'ny conseil d'état de miandro eo ny conseil d'état tsy misy fihepotona hoe rahampitsisy tsy maintsy statut par rapport an'iny raha fanyarina moa ka raha ohatra hoe lany indray zany le tsy lany dia mivadika indray zany rasa efa nitrangana zany tany aloha de zay fotsiny ataontsika ao anatin'iny ry zalahy fa ahoana moa zany ty ray minitra ty ny andaminana efa any anatin'ilay fantanina fotsiny somary fijeroko sady mamaly aho hoe niniza zany mety manan-kery lotsika efa nisy didy mpanjakana raikitra tao anatin'ny voka-pifitianana navoakan'ny fitsarana amin'ny sahana ny ady fanaovana ny fanjakana manamafy sy milaza fa hoe tia milany ara-panjakana lany ara-dalana tamin'ny fifitianana ino zany no manan-kery vazakasaka ilay minimboto fahefana ao anatin'le izy hoe mbola hoentina ny politika mirefareva zavatra tsy de tena hoe milamina tahaka an'izany ve ilay raharaha-mpanjakana aizany démocratie koa anatin'izay rehetra ey zay le marika famantarana fa manomboka eto de miaraka aminay ianao zany fanehoana hevitra miaraba tompoko miaraba ny mpiangrehitra ity aloha rezoliko mba tena indray mandeana vataka iva hoe mba aleko atapotra kondarona tsy nalefangareo mba ity aloha tonga de angatahako hoe sola-parana ny tsara-manantana sy lalatra miany zavatra tena mba tsy azoko zany fa tonga fanjakana zany am'izao tena mihevitra anazy hoe izy ankilany de mivahoaka malagasy andaniny tiatra misy izy zany zao ny tena hoe zany ary zay ka ahoana zany fa zany zay nytenany manko de zao misy fiantsona maromaro ataona olona hoe andao hitady vavona fa tonga fanjakana ke zareo santsovonina am'izany satria manino izy no mitondra de ohatrany hoe anendaka amin'ny fahefana eo aminy zany no fitadiavana an'izany vavogasy zany zany de tiana ataony zany zao ny atao ile mpanoana azy zareo raha tsy miara mitely satria zay hoe maranjeko ohatrany hoe tany de misyanina tany hoe vola 100 millions de dollars hoe no nambatambaza andreo mpamatry zareo anaraka iny fa tonga fanjakana ny tengeny de miaratsy eo amindreo tsy hiaraka amindreo ka inona tonga fanjakana raha ohatra miaky raha mahafantatra fa hoe tsy mila ny vola 100 millions de dollars de any am'ptf satria zareo miteny na hatramy 2060 any Madagasikara tsy androso zany vavana voaka an'le firenena eo masombahoaka manao firenena le firenena miteny hoe 5 taona teny amanatiny 5 taona tsy maintsy vitako mikatitra amin'ny megawatty ampitombona ny jirama fa nisy apapirin'ny mega zany zao mitafity de zay tiko tenenina izy le fanjakana tsy vonina am'izany ary tianao an'izany patraran'izany fa roan'izay mitady an'izany asa tsy fantatra hoe inona ny dedaviny le mpanohatra na zay ty ivelana izy de ny dedava etika fa reo tsy vonina am'izany zay io moa zany resaka mandeha foana ahoana indray le resaka mpanohitra manina makalalana makary vorenaty trano sinsisa dre atiana ndalohana raisiny ianao rehefa miarabatratra ny tena zany de akory fa tsy maintsy misy kabary politika ao miaraba tompo salame tsy mahalatsaka kely le fiarana le radio ao zay zavatra anankiroa na telo ny figotenenina voalohany aloha de am'le resaka le hoe zavatra lasain'ny préfecture am'le hoe tsy mahazo mivorivory mampatahotra be ngery zalahy zany resaka zany angamba ataontsika hoe safosafoina ve sa ahoana zao ny olana am'zany ake zany zao raha ohatra zao hoe anao fivorim-pianakaviany zany zay any trano atao tranoko de misy olona tsy tia any ananynany de teny hoe tsy misy manao fivoriana politika ohatrany tena hatramin'ny liberté individuelle zany zany am'izao fotoana zao de ho voasakany ary tsy ilozany zany zavatra zany zany tena nareo an'izany tsy tiako ianao satria ianao parti an'izao ianao a irmar na ianao a raisakina na collectif na tsy fantako zany mampatahotra be le lazain'ny préfet tena da mampatahotra le izy satria mety ho tonga am'izany nefa rany ka resaka ohatra ny azy zany hoe amadika izay de miresaka daholo ny tovolahy ny tovavy ny olon-dehibe zany de misy miteny hoe ianona tsy andana zao de
voatery tsy maintsy aka amin'ny préfet foana ve raha misy zavatra ohatran'izany eo ny zavatra anankiray ny fa tena mamperiperita le izy faharoa manarakarak'izany fa maninona kay raha mipotra amin'ny fanjakana rehefa tsy tiany zany zavatra zany zao hoe afoany daoly raha zany parti politique eto Madagasikara dia vita amin'izay tsisy miteny tsony a dia izy mitondra eo izy mibaolina zany fa raha mbola miteny tsika hoe demokrasia natao eto Madagasikara ary ao anatiny lalafanondrenany zany a mba tokony heritreritra ihany satria ve ny zavatra tenenin'ny préfecture ve dia ambony ny lalafanondrenana any zany ny mampametraka fanontaniana ambony ny lalafanondrenana be ny arrêté raisin'ny préfecture raha miteny izy hoe eny an-dalambe nareo manaika fa raha ny atrano kosa rangaha mitarika zavatra be da be maro samihafa zany zavatra zany io moa zany ny réaction samy manana ny réaction zany zao miohatra ny zavatra nambaran'ny préfet iny satria za zao raha ny fanazavan'ny professeur Ralson Roger tamin'ny sabotsy ry zalahy dia hafa mihitsy ny hoe raha nangataka taminay nge dia nanao autorisation zay zany hoe zay zany hoe aoarinan'le koa zay efa misy fanazavana ndray hoe toko mila manao autorisation miaraba tompoko salama tompoko manao ane voalohany aloha ny radio nareo aty amin'ny partiana ivoto aty amiko takotako be dia misy radio ray manindy anazy tsiko radio iny fa mba jereo zay mety maka autorisation koa nga mba vafaka inona any aminareo any fa hodiniana kely misy sambady dia miteny an'izay ianareo dia izay misy nidirako resaka droit de l'homme tena anahirana be io satria ny lany États-Unis koa nanomboka omaly ny conseil des droits de l'homme atao amin'ny Nations Unies satria izy zany izy manao an'io fandroahana olona be dia be dia asa matahotra izy angamba ho kritikena dia io iteraka zava-doza be aty amintsika koa io droit de l'homme ny lany États-Unis satria mety laza ny fanjakana ny États-Unis aza niaraka amin'ny droit de l'homme ka tsika inona ny olana raha tsy raharahany io mila mandinika lalina miova be mihitsy ny géopolitique dans le monde sy ny fijerevana ny raha politique eto ambony tany taorina nanomboka tamin'ity Trump ity misy lafa mahatsara anazy aloha hoe ohatra ny tiavako anazy zao dia ny faneren'ny tany afrikanina hoe nareo tsy nijery vahoaka anareo fa lanilaninareo fa tany vola reny fanapahany volan'ny USAID reny misy lafa mahatsara anazy reny hoan'ny Afrika sy Madagasikara satria volan'ny contribuable any aminazy tokoa tany le izy nefa mifandanina aty amintsika tsy hay natao inona dia masika ny olona dia midika amin'io za tena tsy faminanina fa mijery fotsiny géopolitique mondiale dia ilamina io an'ny guerre Ukraine io ilamina io fa miova ty Afrika ty indray ny terrain sy ny théâtre de guerre io fa manomboka ny entre Rwanda sy iza moa sy ty RDC io ary io tsy za tena mino zany tsy azany troisième guerre mondiale zany hoe reo ihany mpamatsy mitandrefana sy ny Amerikanina miampy ny sinoa sy ny Rusianina ihany mpamatsy bidina eto ambonin'ny tany zareo no manana guerre nucléaire io tsy hanao an'io fa maty any kosa fa manao guerre régionale ohatra ny foana dia zay tratany tratra dia ny ao ambadika io resaka toe-karena daholo io azadino zay resaka toe-karena sy tany daholo ny ao ambadiky ny la guerre rehetrarehetra fa tsy misy afaka ohatran'izay fanjaratsika mietrehitra hoe compréhension fotsiny izy le parti africaine zay mila compréhension io rehefa matsapy anao tistika izy dia milaminao azy eo sao ra tompoko eny ary misy antsaka ao ndalo raisiny anao ary miaraba tompoko manao ane miaraba nareo dia miaraba amin'ny tena miarabanao ary mahatsaratsara ho tokoa amin'ny ty mpambara dia momba an'le zava-misy eto amin'ny tanàna ihany zany hoe démocratie verika azy aloha zany dia fa mihoatra ny Corée du Nord Madagasikara raha toerana misy azy amin'izay mampieritreritra azy kely leraka aty hoe raha iny an-dalambe dia azy tena ihany no fototra ao anaty lalam-pandrena ka misy neny an-dalambe fa ty fanjakany ty mihitsy ny somahazaka an'izay ka any anaty tsara ty efa fefety dia mampieritreritra ao azy kely leraka aty hoe raha iny an-dalambe dia azy ity ahoana mora-da zany ty zavatra lalam-pandrenana zao mame alalanao an-dalambe raha misy zavatra tokararaka ny mieritreritro sy tsy mety na olona ray satria afaka miveny an-dalambe raha ohatra ny fotsy dia ahoana moa any tena hoe raha iny an-dalambe dia azo keke ty ianao ohatry zany no manaky mpanjakantykatako zavatra firenena zay fa vofototra midina an-dalambe ka any ty fanjakantiny tsy mamelanao azy satria manoatra amin'ny Corée du Nord dia fomba fisaina dia ohatra zay fomba fitidrano ka any eritara raha moa
manomboka sakana ay apiraka misy azy ka rahatelo teo hoe raha misy manao tombotomboka zany mba fivorika rakabina zany dia tsy misy manao fivorina politika de andalany morohigana tokatranonay efa sady mihoatra loraka rehefa teratafa ohatra rehefa tahiny le fansakana fa le vahoaka misy mipanoatra moa fototra eo anaty any de ataony tanteraka fa io zany araka teny général bomba raha pisy mba reva teo azy fa zay sy anarapetaka etinazy zay fa tena asisy atohatra gendarme zany sy polisy reo masery famoretandreo zay ny vahoaka malagasy manana hery anoerana andreo mba te hiditra kely lafiny resaka toe-karena fandrarana atsika ambe fampiasam-bola zay atsona sy ataotsika andresena lahatra ny tsy miankana zany zalahy satria tonga saina be zany nahita le tranga omaly teny ivato tokony fahalamana moa zany nanandrika an'le zava-misy satria fa exécution na didy na fitsarana moa zany reny tonga aminao hoe démolition am'le resaka fanaovana lalana zany misy an'le lalana mampitohy eny avy aty amin'ny iny le lalana ambotry manjaka iny zany mpo mivoaka re ivato ary izy io moa zany tokony efa vita tamin'ny napetranona n'ilay sommet any OIF tamin'ny 2016 normalement fa no ny atomaro samihafa moa satria niaranamboarana tamin'le lalana ivato tsara sotra ny rocade andotapenaka de mitohy amin'ile hoe lalana ambotry manjaka moa fa lazany hoe lalana vaovao zany mivoaka makany an-drano tapahana de ny tena izy amin'izy zany mbola tokony mitohy le mivoaka akaiky nany amin'ny Don Bosco any Ivato de naloha raisiny ianao fa misy ahatra mba tia resahana kely manodidina ly satria mamperitreritra lalina iny miaraba tompoko salama tompoko miarabe le izy ane izo zavatra enatsika rehetra zao eto Madagasikara zany sy ny rivotra mitsoka avy avelany tsika zany tokony tonga saina taloha zany ny razambe tsika zay mba mbola mamitra fanontaniana voamaly mihitsy any resaka tamina manamboninahitra anao ela moa zay de olite razambe ne niady tam'ireo frantsay moa zany tena nanampy Sénégal izy zany miaramila vahiny zany Sénégal sy ny anami fa am'izao zany tsy laile frantsay intsony regny fa efa misy Sénégal ranak galiny moa zany efa io raha teo mba tonga vasaina le sy elaisana de menezany amo sy ahola koa zany eritreritry la zany tsy elaisana zany malemy noho ny razambe taloha efa laisana efa misy basy efa nianatra zao ka lika ozy de zay rehetrarehetra lazaiko zay ny teny préfet ny bomba ny teny Trump tonga vasaina fa amin'ny lafiny hafa zany zoantsika zao satria mangorona tany ny ronasa lehibe tsy teny eny terendrevanambojanahary de tsisy mitely le Sénégal gasy le galiny zazana velany galiny sotra zalahy mitsasika lenitra agnateny Ivato le misy fandrotanana infrastructure zany lalàna aloha zany milaza rehefa misy ilan'ny fanjakana ny tany de afaka alaina io amin'ny fotoana hoe indrindra fa hoe ilainao amin'ny tombotsoan'ny pisy maro zany zay mihitsy le izy fa tena hoe tsy haiko zany le eny manodidina eny na hoe manahoana fa za aloha mametraka fanontaniana raha ohatra moa zany tsy gasy ndre atiana ny tompon'io tany io na nahoana le fipetraka le izy teny mety zay raha izay faharoa fa tena faharoa hoe naninona io zavatra io mbola tany ampikonokonoana na fanaovana terrassement satria nidadasika ihany le toerana nefa tokony nisy ny fampetona le asa no zay le hoe cause d'utilité publique zay satria le olona efa nanao ny construction tonga amina fanaovana trano satria anaovana hoe centre commercial ary le vola tsy mba hoe vola kely fa raha filazan'le tompon'le toerana de vola amina miliara ary vola loatra saina tamin'ny banky mbola averina mandritra ny folo taona no ao anatin'izany rehetrarehetra zany de eo zany mieritreritra hoe tena fanontaniana pelaka hoe raha ohatra ho za tsy gasy ho an'ny tompon'io tany io de ahoana faharoa hita ihany aloha zany ny tanjaky le atoko-ponoana ihany keo satria misy inty fotodrafitrasana sakelika ao anatina finoana lehibe anankiray eto Madagasikara io de ohatra mahatonga ana le metrita le hoe nisy an'le projet na téléphérique le ligne verte le makany akatso de nisy ihany koa le ligne orange le nisy an'le sekoly terenala maitseria nanao objection tao anatin'le izy zay nahatonga le misy ovahina kely le tracé lys
izy fa manao zao zany hoe tena ny influence ny poisiny ny anina niny i fiangonana io zany a milafo ndray koa matahotra ny fanjakana jerena amin'izy satria nitetsakilana zany a olotsotra mpandrara moa zany etsy andaniny a misy anina mahakasikana fiangonana dia litatsa le olotsotra aloha zany no ara teknika tsotsotra fotsiny satria isany hoe nijery zava-nisy tena teo na omaly a de hoe lay lalana tamin'ny voalohany a nisy tracé nomena nalain'ny huissier zareo zany hoe tena itily ny anina makao an-tanimbary a mahazo somary maketika alay an'ny fiangonana satria nalay tambary ary ohatrany hoe an'ny fiangonana de tateorina ohatrany hoe niova tampoka tonga de manitsy ao amin'ilay trano be moa ny narodana omaly akoatran'ireo hoe foto-dravitra asa maro samihafa natotona tao anatin'ilay izy ny resaka hoe fandrodanana moa zany hoe tonga afaka maly ariva ny taratasy any maraina tonga de exécution tsisy hoe ny omanana tsisy hoe ninina fa ny resaka anankiray natonga saina ihany ny firesaka ilay tompon'ny toerana de hoe tsy gaga aho izy ary tena zao voatsapako hoe maninona ny malagasy nohatrany hoe lasa tamana ny ivelany sy te honiny eto satria na eto an-tanindrazany ary a mahatsapa ho sy misy mpiaro tsy mahatsiaro tompo de zay lay zavatra mitranga manahirana be ary de fandresantsika io tamin'ny omaly a fandresantsika ihany patina zay fa de io zany zao itranga am'seo io a de mbola manampirofan'izany io manko lizy hoe firifiry a ao anatin'tsika hoe ny tanoratsy le hoe resaka fuite de cerveau tsy te hiverina makaty au contraire ny zavatra mitranga ny ivelany ihany a ny any firenena hafa fa ny atsika zany zao le zavatra mitranga hoe ahoana moa zany no fandehany lizy satria ty mahatsiaro tokoa ohatrany hoe tena valala voatango zany izy hery ndre tena kalma fotsiny ao lay toerana mampiasa malagasy eo amin'ny tsika andamimalizy tsika eo amin'ny telonjato ao ny malagasy ampiasainy zareo ary ny tsopiany mihitsy hoe tsy naka entreprise matanjaka zahay a fa tena hoe malagasy fifanampiana amin'ny samy madinika fa zay moa le zavatra mitranga misy ihany ny antsoavina ataony tamin'ny filoham-pirenena nangataka fihaonana fa tsy afaka mihitsy nahazo mihitsy a fa raha mba afaka ny aino ahy ianao a sy ny ain'ny etaetako sy ny ambitionko amin'ny tetikasy io a mety tonga tamin'izao de mbola manamafy izy zany hoe mba ajereo fa tena tsisy mpiaro tsisy mpiano malagasy malagasy io zavatra resahany io fa tena mbola apetrako a za mifanontaniana zany manoloana le izy raha fa misy antso aloha de raisina andreo fa sao de tsika indray hoe berabe manao ane salama rangahy le momba le resaka hoe de ny tanàna fifidianana rehefa tsy lany tamin'ny TGV de tsy mahazo fanampiana hoe jereposy loatra ny tany nalavony zao kosa nge ny zavatra ohatran'ireny nge tambiherina ndraiky de avy amin'ny eto alohan'ny olona no afahana mampanosa ny firenena de eto zany any tena tokony misy nge zany tokony zay mahazo tambiherina ndraiky ihany zany mety andoha eto atsoatso fa zay tsy mahazo zany mety tsy andoha zany na ohatran'ny vaty tsintsy any io zany tsisy an'izany fanavakavahana zany efa mitondra manjakany aloha fa samy mandoha eto daholo na TGV na tsy TGV de tambiherina ndraikitra an'izay a ny tokony afahana mampanoso zavatra anankiray avy amin'ny alalana etra zany fa tsy voladobany am-posin'ny fanjakana de omena hoe anaovana papany folo fa mbola avaty avaoka zany hoe mahatonga le ny vahoaka ny toko fahefana satria izy mandoha etra izy manakaraha mandreo mpitondra fanjakana etra de avy amin'ny efa naina amin'ireo olona tsirairay ireo a no afahana mahatodina ny firenena reny resaka famatsy mbola avany amin'ny mpamatsy vola raha mbola etra avaty avahoaka no andoavana an'ireny a fosa reny de fa aveo kaona moa misy an'izany hoe avana hoe TGV tiana ohatrohatrao fa tokony miara-mahazo daholo tsy mety zany zavatra zay fa fanamarena sorako manampy anao zao moa zany misy olona matetika miakatra amina fahita lavitra mihitsy manao anday ny adevitra reny de tena tsy isy retenu tsy miambaamba mihitsy izy miteny fa rehefa tsy avy amin'ny miaradia amin'ny fitondrana no ohatrany hoe merana ohatran'izany de tratrany kaparantso tena tsy miambaamba mihitsy izy miteny an'izany ao anatin'le izy de tonga saina mihitsy ianao hoe vahoana tokoa ary zany any anaty propagande ngeny misy avy amina toko fa rehefa tonga eo amin'le fitondrana ianao na fitantanana an'le mety hoe be ny tanàna na le be ny fatra na ohatran'izany ngeny de fa mijanona ry atokotany ariny maha hoe olona toko anao fa hoe ny raharaha iombonana no mitondra le fa zay moa zany ny fomba fitondrana re am'izao fotoana misy kimako le hoe alako bika tsy tiako tare de rehefa tsy anady anyava tsy anady tsy anavy sanatria nefa lisy firenena resaka raha sorato anaty lalam-panorenina de ampiariny zany de fa tsy hoe foroporonina fotsiny eo miarapa tompoko manao ane tafiditra anao salama ry zareo manao ane
Nady ahiko am'le trano rodana tena vato dia ohatra nisy trano hitsangana ihany io fa tsy teratany malagasy. Zany hoe natao fotsiny zany le forme hoe ilain'ny fanjakana fa ohatra nisy trano hitsangana ihany io fa na omena ny gasy na omena ny karana. Zay. Dia ny momba an'le resaka tsy haiko hoe inona moa zany ny antolain'ny fanjakana an'le tany hoe anaovana iny anaovana raha. Hoe le lalana avy any an-drano-tapahana mivoaka eo zany e. Ay. Dia entina mbavaka mba ho izay tokoa le zavatra hitranga eo. Fa raha vao tsy zay le zavatra mitranga eo dia efa tena mampiheritreritra be le izy. Faharoa demokrasia eto amintsika faneho-kevitra zany efa manomboka mikatona tsikelikely. Zay satria nisy fotoana préfet niteny hoe raha no famborim-bahoaka amina toerana ao anaty trano aloha zany dia miteny hoe tsy voatery maka lalana aty. Fa izao zany lasa maka lalana ny amindray zany. Ary za mana fa na itony matontony ara mety tsy afaka hanao an'izao zavatra izao tsony. Na ny radiofonina ohatr'izao tsy afaka mety tsy afaka tsony rehefa kelikely fa tsy maintsy maka lalana any amin'ny préfet. Zany hoe manomboka mikatona tsikelikely ny faneho-kevitra zany eto amintsika eto Madagasikara. Ka za dia mampieritreritra ihany hoe ohatran'ny lasa ihany ny saiko hoe raha zay nitsanga dia hoe inona no atao. Sa ve hoe avelany dia amin'izay fa dia samy mazaka ny tsirairay. Zao nge ny tena azo lazaina hoe demokrasia mivantana ny faneho-kevitra amin'ny radio ohatr'izao. Zao mihitsy ny tena hoe zao ny tena asana solom-bava-bahoaka n'izao zavatra atao. Nareo zany ny solom-bava-bahoaka. Ilay vahoaka mitondra ny fanaintayana ao aminareo dia manareo manaparitaka azy amin'ny lalany radio misaotra tompo. Zaho ange miverina amin'le teo fa le ny professeur Ralson Roger ny tam'le faneho-kevitra ny resany anoloana an'le gendarme atytsy amin'ny hôtel tamin'ny sabotsy dia hoe raha nanteny taminay ny préfet mila manao autorisation nareo dia nataona izy fa tsy isy an'izany fa hoe ino ny araka le nresan'le olona teo hoe mahavaka malalaka ny fa tsy hoe nahazo rappel à l'ordre koa ve le tompony andraikitra amin'ny resaka lehibe ny administration eto amin'ny faritra eto na tonga l'izy hoe tsy maintsy manao fangatahana fivoriana politika ohatra zao tamin'ny tabobolana lasa tsy zay ny tena préfet fa hoe afaka manao any anaty zay ny le resako hoe nahazo rappel à l'ordre aveo manoloana izy lalana hoe ahoana ny fipetraka izy dia raha ohatra n'izany zao reny atoko samy hafa manana QG reny ohatra hoe ny HVM zao ny Ndraharo ny MMM zao izy manana eny Ankerana ny TIM zao izy manana eny Belera dia rehefa ivory eo zany le zany dia ahoana tsy maintsy fivoriana politika ny ataoko dia misy problème le izy ahoana zala tsy fantatra dia raisina aloha ianao miaraba tompo Firenena reo zalaha tsy andraiky mampirenena ary nanao fiavana tamin'ireo reo préfet reo hoe mila ny fiarah-miasa aminareo mba ho lafiky ny fifandrafina lafiky ny fankalana lafiky inona zany tsy teneny tsy amelan'ny mpanombotra hiteny ve zany fa zarysa manaitry hoe ny fampiresaka ny fahamalaka fa tsy azoko traiteny amindreny tsy azoko dia eo nareo hoe mba hiangaviko aty-andreny raha mahatianareo fa raha ohatra izy nareo efa tsy anatin'ny anatsony zany dia mampalasa mieritreritra mieritreritra any dia aiza veranga zany dia tsisy olona afaka aneranterantsony zany raha olona hoe mba samy lehibehibe mba samy ambon'olona mifampiresadreka mba tongava arangany hatrany mba hafanasanasa mba taty ny taona arangava ohatr'izao dia tsy azo atao zany zany satria efa hamoka lalana indray le préfet hoe raha rana ny fivorivoriana mikatokany dia nanmanao anao aza zany fiainanao anomanao dia idiran'ilay fanjakana fa zay ny tsy azo kosa hoe inona ny tonga firenena tenenina amin'ireny anondana azy hoe zany sa ampamarina toeran'ilay hoe fifanankalosana io amin'le lavitry ny fifandrafina lavitry ny fifankalana satria zany every zany hoe manentsika asy mankala azy zany izy voa dia amoana ny zavitenena zany sady hoe nitaona ny rehetra mba hifandamina sy hifangazy anatin'izany zavatra afeky zambany vantena zany
ny io zany manahirana be le izy ahoana misy antsonga mba tonga de raisina aloha de miaraba tapaka samaso tapaka de ny ady hevitra be moa le izy zany anatin'le ary zaronga eo ohatra nyena spécialiste an'io hoe tady lefilefo le resaka ny anankiray de atsofoka indray le anankiray maheny de ao daholona elo de mandeha any ambadika any mitranga matsy io rehetrarehetra hoe etsekilany zany Madagasikara de manao lobbying amin'ny alalan'ny diplomatie zany hoe ny ministre ndrarambahiny miaraka amin'ny délégation tanan'ny ambassadeur atsika any Maurice Seychelles moa zany izao ny général Camille Vital eo ihany koa ny ministre ndrarambahiny taloha zay mpanolotsaina ngamba mikasika ny diplomatie ny filohan'ny republique raha fahafantarako azy iny ile lalasinory moa tena napalaza azy Patrick aveo ihany koa miaraka amin'ilay candidat atsika ho ana candidat atsika entre guillemets Madagasikara eo amin'le toerany filohan'ny vomera africaine le matory Richard Andriamandrato mitety firenena any africaine zany am'izao fotoana zao hoe mba fidiny anay mba fidiny zay moa zany izy ratsoriny amin'ny tany a Tchad tany a République Centrafrique vola mpanjakana lany anaovana an'le izy candidat eo amin'ny efatra eo zany moa zany tena ifaninana amin'ny toeran'io nisan'izany le mpitarika ny mpanohitra taloha tany any Kenya misy taloha misy de misy koa ny avy any amin'ny firenena hafa nisy afatsy Maldives sy ny sisa de hita eo zany hita eo moa zany fa isan'ny tena zany ianao isan'ny tsaroako ny fanamarina mako tokony fahalamana de hoe atsitsika miezaka mba manao clin d'œil hoe apio zay aty Madagasikara nefa zavatra mitranga aty tsy hoe faka ohatra ve izy amin'ny africaine sa tsy faka ohatra zany ele ohatrany hoe manao onare zany maninona manao matsika somary mikotrakotra na amin'ilay match tantana sadeky sika tsoatsana izana zany fa isan'ny tsaroko mikasika sanatria manamaivana mampatsiahy fotsiny hoy Andriamatoa Rivotra Côte d'Ivoire rehefa tsy voasakana Andriamatoa Herina Rajaonarimampianina tamin'ny hoe resaka commission namborina africaine io hoe ianao lalao iraisam-pirenena isika de mpilalao 4e division no akarinareo akianja fa mampatsiahy fotsiny aho de satria nantantsika anahoana ny vokatra aomby ve efa mandeha propagande ny Afrika mpifanandra na mafimafy de ny anatin'ny vokatra zany no ahitantsika anazy hoe aomby sa tsy de miverintsika manao ny fandarana de raha fa misy antso aloha voninao ampidiritsika izy miaraba Allô, Top Radio. Manahoana ndrindra? Allô, Top Radio. Salame. Toko mba fahampianakavio mamaky gazetinareo moa zany gazety maro samihafa de so tsy tonga mitandro ny filaminana raha olona tsy mikorotana teo fa hoe tonga ny gendarme sy ny polisy manakorotana ny olona milamina ka toko mba rehefa mba miteny aza tenenina tsondre tompoko raha zao hoe tandro filaminana raha tsisy mikorotana alazo fosy tonga teo maranila ny gendarme polisy nanakorotana de zay mba tsy hanangavio ko ery topo fa olona milamina ve atao ina mpitandro filaminana makasitraka indrindra voaray fa rimana eto daholo moa zany de zay sainga le mahafinaritra ampiany mihitsy zay tena mety aminay mihitsy zay le tsy mitsitsorotsakazo zay andao sa tsy izy miaraba topoko lasa indray ianao eo ampandraisana mihitsy ianao ny lasa zany hoe eo amin'ny fidirana mihitsy ianao no verina miaraba miaraba topoko verina teraha mahita moa zany anaty za moa zany de fidirova manarabao manarabeo zany tiako lazaina zany de mandefa olona maromaro zany fantatrana manao inany afany ka ampidinan le teratany malagasy anankiray ka voka teatanarivo zay fotsiny hoe ampidinany madamfanifo eto tany razy ogadray raha fazahoko anazy satria ohatra nitorany madamy filoha-pirenena sa France raha fahalalako anazy fasina resy de io izy manao lobbying any France ny any fiterana France azo anaovana lohambotsy anaovana kolikotsy de io izy jesy malala menaka ve anao hoe efa aresy tany a France ianao efa tena aresy tany a France ianao dika zany normal be le olona torinao zany maharesy anao de andeho afo andaninao lapanjakana anaovanao lobbying afo etatany zay ogadray de raha tonga ty de efa tany efa navoaka fitarana France hoe olona maro olona tsy manana hety
dia tonga eto any amoronanao vesy dia kagainao tika dia lôjika ve zany dia hoana da anao anao an'izany zany anaovako hoe efa mitovy amin'ny forêt de nord eto Madagasikara ary efa entany tena entany ary rehefa loatra moa efa tiafa minesy dia manao zay tiana atao ary isy tanteraka amin'isy eto torato. Za zao mihainao zany resahanao zany dia tsy paritra teny ambany maso tokoa le izy dia ohatran'izay le commentaire zany hoe manao zay fomba rehetra dia misy sarina olona samy asa ndray zao a sarin'ireo toka hoe tale any serasera sy mpitondra tenin'ny filohan'ny republika miaraka amina tompon'andraikitra hafa eo ny fiadidinan'ny republika any andafy dia mahita sary a ny ministre ny fitsarana miaraka amina ministre anankiray ny gouvernement frantsay a makasary dia miparitaka eny zany le izy dia le zavatra mitranga zany manao chronologie de fait fotsiny dia hoe ataontsika hoe herinandro maromaro lasa dia nisy le hoe ary miparitaka teny amin'ny tambazotra sosialy ihany koa dia hoe misy taratasy avy amina sampana anankiray ny firenena mikambana nanao fanamariana amin'ny fomba ny traitement natao an'le olona teratany mizaka-ny zopirenena frantsay atao hoe Paul Rafanoirana Paul Rafanoirana zay tafiditra ho anisan'ny hoe vororoy ho isan'ny hoe atidoha le resaka Apollo 21 dia tamin'iny zany le hoe tokony avotsitra izy ary manana ny zoratra rehetra izy hitahaka ny sinisisa zany a dia io zay hoe mieritreritra ihany ao anatin'le zavatra mitranga hoe sao dia hoe tena eny ary satria mandeha be le pression any ambadika any zany dia hoe moalifaso ary retsy makaty Madagasikara eo moa zany loha larana amin'le resahana io zany ohatra hoe efa niriso herinaivo zay filohan'ny syndicat mpitsara teo aloha efa kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa zany raha matoa zany dia any andafy izy zany zao manana statut hafa izy zany vokatra le zavatra mitranga France zany dia ny liberté ny azy nisan'ny voalohany indrindra politika izy zany dia manana sata manokana zany dia eo zany le resahako hoe mety misy antony zay hoe misy an'le rangahy atao hoe maro kokoa moa zany tafiditra tao anatin'le raharaha le nanenjehana zareo ary-pitsarana tany dia nanao appel mihitsy moa zany nivitory amin'ny fanenjehan'izy ireo fa dia raha vantsena zany makasika an'iny dia ohatrany mbola mitady hirika ao anatin'le izy dia zao hoe sao dia mety atao takalo alizy izy retoko hoe alefaso aty ary retsy a dia alefa nay ty olona roa atao hoe Paul Rafanoirana ty eritreritra ay mandeha eritreritra mianga avaty amin'ny top radio ohatra mety koa le irandamindra atao parodia dia eny tompoko miaraba zala salame miarabatsika rehetra ohatra tsy dia maray mba voaty indray toraka zany fioranga mikasika an'le fanehoan-kevitra ny préfecture eny amiko manokana aloha reny dia tahotra satria ny antony dia zao efa mitenena hoe ny akalamanjana tsy azo anaovana famoriam-bahoaka dia zao efa hotely ana Pierre-Fanel ny le hotely satria ny fanjakany dia ahoana no no teny dia napakaganako le teny Iavolosy tetỳ amin'ny Andi bypass afantanana mipetraka hoe ngamo mbola faritra fiadidin'ny préfecture n'Antananarivo renivohitra ny aty tsy efa périphérique ve aty efa avaradrano sy Tsimondany dia manarak'izay misy système hafahafa mihitsy fa raha mijery vaovao nareo dia nahita fa misy fivana indray ny vidin'ny solika tamin'ny alina efa telo manarakarak'izany ary tsika tena marina mihitsy le filazany filohan'ny Sénat fa misy eto amintsika daholo fa zavatra rehetrarehetra fa filoham-pirenena dia efa nampanantena fa andeha fampitsabo any RDC Congo neto tanàna ve zao ny problème dia mbola misy an'izany hafa mihitsy hitandrana n'ity firenena ity zalahy zay fa dia mahazo tonareo zay mihitsy ngely izy aza miteny mihitsy hoe ka nipitrabo etsy amin'le hopitary tantanany ihany na ary manao ohatran'izao sy manao ohatran'izao izy loha amin'ny lafiny anankiray fanao ihany le izy fa raha ohatra ka ny tena marina aloha zany dia mba amin'ireny le hoe catastrophe naturelle vokatry ny ahitana rivo-doza na tsunami na ohatrohatro zany a dia mba mandefa secours iny zany mba hita hoe mba akaikikaiky raha vao tena hoe gera zany dia tairo inona le filazan'ny boikelina tanàna na rindretina rehefa le misy any hoe
taiza zay rovotra zay ohatroatra zany taiza zay rovotra zay ohatranjaponais zay maratra lafiny tsy ara-géopolitika somary manahirana ihany la ohatsy mitandro Madagasikara anatin'io satria io zany resaka ady any RD Congo misy ihany koa ny fanambarana ny raisana sy ohatran'ny hoe fihetsika mpimaso miaraka amin'ny Rosianina manahoana ny ary an-daniny manahirakirana ihany le izy fa zany hoe ny mpitondra moa asa hoe anahoana ny fitantanany sy fandrindrany azy inoana fa manana olona ampitra efa am'izay ka sanatreany vava tsy hijoboka sy amatotra amin'ny firenena amina zavatra mety hoe ampitotosa miaraba Allô? Manahoana? Miarahaba tora. Manahoana? Teny préfet. Zao rody koa hoe vahoaka naray azy. Zareo mity amty be mitsotro rano foana ty aza mitangorongorona ianareo milahatra ao WC public ao. Tamborin'ny préfet ianareo. Saotra. Tena ho lasa lavitra mihitsy le izy ao anaty. Eny antsika moa zany amin'ny lafina anankiray misy hoe tany tandalana, tsara tantana sy ny sisa fa io araka nambara teo tao anatin'ireny fifiarabana amin'ny tompona andraikitra samihafa tao amin'ny fiandohan'ny taona ireny dia misy ihany aloha ny toromarika nomena tokoa an'ireny solon-tenam-panjakana anisan'izany ireo gouverneur hoe ife ny filaminana ny fatra tsirairay rehefa misy an'izany moa zany dia tsy mino fa tsy lavitra an'izany angamba ny toromarika nomena ireny hoe zay mivorivory ay moa zany zay mitsy le izy rindretina sy ry samma hoe zay mivorivory amin'ny anarao zay izy miovakely zany le izy satria raha mivorivory amin'ny anarako dia sy maneno dia tsy dia io foana fa raha ohatry mivorivory amin'ny anarako ny anany ahiko nge rehefa mitady azy ao dia hoe tsy ao izy fa lasa nisy fivorinana li ary dia lasa miandra fiverena dia taraiky daholo zava-drehetra fa ndao ary miaraba toko verina kely eno rapavemandeha izy ane le ino misy tao ny lazainy misy britoly tany fanasotrongisony izy zany ny tena marina ane dia zao hoe reny endry ny velany efa miatra ty amintsika rehetrarehetra fa le lazaiko tamin'ny voalohany teo hoe fa misy soany galigasy eto dia nitaranako galiny dia ny olona mitondra eto any izy zao tsy filoham-pirenena io fa misy anankiroa Senegal anankiroa tsy teneniko ny anarany eo ambony eo dia filoham-pirenena manao sonia dia fahatelo le de service izy filoha efa matyratsiraka dia ny anankiray le mandray vola sy le baika avany amin'ile anankiroa ambony sy le gasy misorateny eto dia manaparitaka le vola atao mbalin'le Senegal be ato io re mahatonga an'ireny hoe tsy azo boriborina hoay gosy fa tsotsotoky ery na ala manao na ala maty zay zany mety ka rehefa tsy ba zay dikan'izay mety foana tsika efa miketrika any ireo mpanao politika na mahana an'ity ny ray aman-dreny sy ndrehetra fa mbola matanjaka be le vola satria ohatrany hoe monsieur Brito zao io monsieur Brito ianareo mirahalahy 1 milliard atao mission tsy maintsy vita mission na maty alaisany hay vola isy lorangalo potika any ny tomporadoko satria miliarako na karama ohatrana ny tomporadoko azo an'izany izy andray ohatra iny tsy nareo lahy akory saotra betsaka ay fa saike teny tsy voavidy vola tsy voavidy riatily be tokoa ny le raharaha zao fotoana zao hoe atraisa izy le miran'iny rehetratsy mazava volo atraisa mono vetrany afa ty somary manetikitika kely hoe sanatria zany hoe ohatra hoe anao mariazy dia mety angatany hoe izavy nareo no ao fa tsy maintsy sao dia misy hoe sao dia misy hoe mpitarika toko politika manatrika ao na tsy maintsy hoe vitena mihitsy zay aliko ihany fa ny tena manahirana idirana tsy hatra hatramin'ny vola tantely manahirana zay aloha dia voakitika ao anatin'izay ihany koa anatin'ny sehatra ny fanetanana sy ny fanakambanan'olona dia ohatrany tsy dia mety aminay lohatanity zao mpaneoneo hevitra ara-politika mety iny aloha efa izana tsy manao an'iny ao anatin'le raharahany satria ry zalahy kabary reto mantsy raha anao an'le hitanao le hoe izy avy eo vita avitainy fotsiny teny diso tsy mba kabary nefa kabary iny ataony an'le hoe tena ataony akolakolaka kely eo le dia hitondra vady moto
mba mierina kely io zany raha vao tsy amin'ny anaran'ny préfet dia mivorivory azoko tsara zay zany nyfandeha ny zavatra eo de tiako tenenina hoe Rovina raha vao mba misy zany Ibrahim Traoré zany eto amin'ny tanàna tena hitako le reportage alefan'ny zareo fa tena mafy be le zalahy ary tena tian'ny Rosianina mihitsy le fomba fisaina Rosianina koa tiako ny azy any amin'le olan'le vahoaka mihitsy ny tediavina inona problème an'le firenena manao na le vahoaka tonga dia vao le olana fa tsy ohatran'reto tandrefany reto ny tandrefany reto de hoe aiza daholo ny arem-pirenena aiza daholo ny pétrole tsy mitovy zay ianao zany raha ohatra ka hoe anao fiara-miasa amina firenena ray de mba jerena aloha zany le hoe inona le tena olana toen'le olombelona ao ka zay nyteneke ireo vina hoa reo miaramily reo mba misy an'izany atao Ibrahim Traoré zay ny andasany zay izany sahitsangana izany sa tena hoe hijoro amin'ny tena fahendreny sy ny fahamarinana zay fa raha vao misy mitsangana anankiray eo tonga de miara-mirona daholo ary tsy haiko tonga de miara-mirona daholo ny vahoaka fa manohana an'io ary eo an-damosiny io ary tsy amelana io raha tsy mihitsy no mitafatakana eo zay fa zay ny andasany zay satria efa tapina dolo ny dobe efa tsy afahana manao leninina tsony fa de zay le izy miandro ny fahatokava-tsainan'ny Ibrahim Traoré malagasy ary miaramila fahitsangana fa nohatra ny zavatra tsy rariny ohatra zao ary tadio fa miainga amin'izany bahoaka nareo ny aina ao anatin'ny fiarahamonin'olonareo de mba mangavy mihitsy mba misy mahanafasa iny fa zay le vahoaka tonga de eo an-damosiny io anankiray mitsangana io zay sotra toko fa nahita sy nijery réunion zany niaraka tamin'zaro Rosianina Vladimir Poutine de filoha afrikana sy délégation atsika hoe solo tena mpanjakana atao tena latabatra boribory mihitsy ilay izy rindria fa tsy hoe latabatra kilava boribory fa tena enjana le discours-ny Traoré izy efa tena mialatsiny ohatsy izy amin'ity zavatra teneniko ity fa tena mipetapetahany tao ny filoha afrikana ny afrikana zao fametrahana ny afrikana sy ny concert des nations sy ny sisa fa hoe tena mila mijorotsika tena na i Poutine ary tena nitehaka ny le ndresan'le olona teo fa Burkina Faso le izy Burkina Faso manao dinga andava be mihitsy ny fanarenana amin'izany Burkina Faso zany am'izao de zany zany le fandehany andao aloha raisina ny antso manaraka miaraba izy miaraba tiany azy igny tena tsika inge mampita fotsiny fa ny azy igny tena hoe pour la patrie pour zay hoe olona mort zany tena ny famaranana an'le nitenen'le Traoré tena hoe tena raha ty amin'ny tanàna io zany de hoe tena maninona manoto moa le filazana izy fa ny vazaha koa ny eo mamesaka atao am'ty vahiny moa hoe respect rehefa hitany hoe tena izy kosy ty manao kosy ty tena mana maizy azy sy mijoro amina foto-kevitra tena hoe patriotika na hoe tia tanindrazana fa ny olana hoa ty Afrika betsaka no ohatrany hoe saritsarina fitiava-tanindrazana de ohatrany hoe fisolo elana mialatsiny ny tena an'le izy de lalay vahoaka ao anatin'le firenena tsy asiana asany sy toerany fa ny olona tena hoe io misy litera anankiray vonina sy tena manao zavatra de manaraka ho azy ny olona fa ny eto amintsika ohatrany hoe mizarazara tsy mipetraka ho any amin'ny lohany sy tena hoe hitarika an'ilay firenena any anaty fivoarana de zay lay samy maka ho azy aveo tsisy hoe fifohazam-pana sy fiaraha-metana ao miaraba lasa ihany keo aloha anatin'izay resak'izay anisan'ny be dehibe mihitsy no tonga resaka amin'ny Ibrahim Traoré moa ny anarany ary soldat izy zany ena moa karahan'izy iny colonel izy sa ny anay moa rehefa hoe galona de soldat miaraba tompoko alo fahasalamana miaraba mba mizavazary manolona ny filazany misy olona mitonontononona moa le fomba fanjakana gouvernera panorena le fanitra de misy le mpamakapaka politika le milaza hoe tsy mila korotana mpanakorontanana ny boka malagasy de hoy ny mopera anankiray manolona ny tahotra mpitondra ny fahefam-bahoaka ny mahatonga ny fampiasana fanrenesaina sy eritreritra toy izany le teneny hoe tsy mila korotana
le mpitondra ihany anefa no mahatonga ny fahasairana azo lako fialam-bahoaka satria verimberina tao pandemisaina jery tapaka lava to mamerina amponina to ilay karazam-biby miafina any amin'ny zory teny haizina ny rano tsy misy efa tapabolana amin'ny tanàna sasany manjary rano fisotro mpiarabendona ny vidim-piainana tsy mitsamihakatra na dia sarotsaroana ny vidin'ny vidinany biditsotra ireny hoy mopera dia vonga pandemisaina mitobaka amin'ny fiainana malagasy dia ny laten'ilay mahatonda atsoratra moa satria azetiny atokon'ny ray lehibe le izy ngazety lakirao dia tsy golagy ny firenena malagasy fampiasana zany dia zarainy tena tamina mopera mandinika mandalina ny raha-pirenena ary mba tea tonga saina amin'ny efa tonga saina ngevoka malagasy araka le tenenareo toe dia ina zany ohatran'ny litraoreny ve misy malagasy eto malagasy misaotra daoary misaotra anao mifampizara ao anatin'izany rehetrarehetra zany zay misy moa le izy zay misy ile izy fa tena hafa reny le akoatra hitako hoe tena mifameno be zany antenen'ny Donald Trump sy le zavatra teneniny ary tena samy efa tonga saina tsy Traoré regny fa reo le hafa le taty Afrika dia zany ny antom-pijoroany sasa moa zany zao fa manamboka manahirana ny olona ihany le hoe totady hijanona ileo amin'ny fitondrana koa nareo zany fa averena amin'ny civily amin'izay le izy atao organiser ny élection fa efa voasorisoritra ny lalakombana sy lalakizorona zany anarenana an'le firenena fa zay le zavatra misy zany samy tonga saina daholo ny hoe tena raha ny arena hoa misy amin'ity Madagasikara ty ry zalahy etsika igny ty tsy mitsiritra ehetrarehetra efa niasantsika Japon zany iny ngasy Japon dia manana inona loatra ny azy iny resaka teknôlôjia ny tena mampandehibe azy io tena hoe miazakazaka be ao anatin'le izy fa tena izy tena ao anatin'le grande puissance mondiale izy moa de mangina tsy be tabataba tsy miorakoraka fa tena mandehibe ny azy amin'ny industrie automobile amin'ny lafiny resaka telefony sy ny sisa tena mandeha be mihitsy iny azy izy nga dia tena hoe ny olona hafa no mitabataba be ariva iazy mandeha ao ary azy efa tena hoe manana ny kolotsaina mihitsy izy na nimponinao aminy tsy ketry zany zao mbola ohatrany mbola katsana ndray fa mitady overy le hoe fifanampiana le fifanampiana tsy ketry zany zao le hoe orory ava-manana zay ohatrany mbola katsana sao dia songonanay tena tonga dia petapetao kely aho ka zany rehetrarehetra zany mitranga zany amin'izao fotoana zao dia hoe ahoana ny amerenana zany amin'ny loana mba tena hiverina sy hiaina ao anatin'le lalatsaina mifototra amin'ny sotoavana tena malagasy ao anatin'le izy tsika ihany tsy hiandra ny vahiny eo miverenina reo amin'ny anareo fa tsika ihany ny tokony sy heran'izany rehetrarehetra zany fa raha hiandra ny vahiny eto dia zay le tonga amin'le nitenen'le olona tany ivato hoe tena tonga saina izy ankehitriny hoe tsy gaga raha ohatra ka misy mijanona ny ivelany ihany ny gasy amin'le fandehan'le raha eto zany tsy vitsy efa nisy fotoana antsika tamin'ny resaka hoe zezika mpanarahana le hybridiny efa tsy nisy mpanarah malagasy tena resaka zezika io no tena ahafantarana le izy reo tsy retsony tsy dia retsony inorinasy eny amin'izao fotoana zao zezika biolojika dia efa tena nandeha be mihitsy dia zao nefa namorona asa zany mba reharehana faritra ny eviny ihany koa mba tsy teneniko hoe zanaky ny faritra izy ale izy fa eny zany ala daloha raisy tena hoe miaraba toko fampatahiovana kely fotsiny taditinareo le tenin'ny izy ty le tenin'ny anina vao hoe amin'ny 25 mars sa 25 février ny ametrapeana fa somary ampatahivana kely ihany iny zay ihany zalahy ho an'ny tanina mihitsy izy hoe mitazona ny teniny ve isany no ririnindasa tsitsarona 4 mars izy iny tena marina 2005 sadidiko tsara satria raha mitazona ny teniny matsy io dia hitanao le hoe atsasaka demi-siècle zany ka ho an'ny tanina le izy zany hoe hitazona ny teniny izy zany tsy hoe tsy niteny an'izany io dia sady misy orona peo misy orona tsara io so dia hoe tareo maro so ajombadiky ny olona indray hoe namoaka vavoatsy marina sy anina hoe hiteny hoe intelligence artificielle aloha fa tsy niteny an'io namboamboarina neny ary
Pasatry antavako kely fotony azana fa zay zao mba mananao moa zao amy tiare za de manara-baovao anaty dia manara-baovao. Tsy niditra tanety aloha siklony. Le siklony na teo zao ary manahoana maraka mihitsy ny tenanay amiko tota betaka zala. Ka mety le hitanao le amy politika hoe vao mananonanina ao de tonga de tsy nahazo autorisation le cyclone tsy tafiditra niova ny lalany tsy niditra tanety mihitsy ilay izy fa nidongizina tany Andramasina de lasa niodina any atsimo any lasa nakany atsimo any nitomana zany tao anaty izy hiditra eo anelanelan'ny Sainte Marie sy Brickaville hiditra eo anelanelan'ny Brickaville sy Fenerive-Est de tsy niditra tanety mihitsy le izy fa lasa ny any atsimo nanaraka ny ranomasimbe indianina indray zany le izy de ahina zany mahazo fampandraisana indray ny farifatry vatovavy varitry fitovinany zany manakara sy ny sasany iny sy ny faritra atsimo atsinanana de anoany indray zany le izy am'izao fotoana zao zany hoe tsy niditra tanety ny foibeany ny rotsakorana nisy tamin'ny ilana atsinanana niny tany ary maly somary reny rana hita reny isako nisy corona rakotroka fenao ava ny orana maly any kilo de tena anisan'ny tondra faisana indrindra moa zany ny fahatry forelo iny nandeha moto teo ny tena fa tena lavadavaka anisa zay vao nahitany zany embouteillage teo forelo Tanjombato hatram'izay nefa lalana mizara roa tsara mazava le izy tena tsiratsiratsiatra aloha iny lohany sy mpampiasany lalana ao anatin'izany ihany koa araky le terenina teo zany hoe fampaiky ihany koa ny amy sivy sasany latsaka ray minitra antso anankiray sisa sa marantsika andao raisana ary ny antso farany aloha raha mbola misy iny tapaka izy dao ary amarantsika kasitrahana zay tafiditra rehetra zay tsy vitandroany toizana rapitso ny fandarana eto koa de mbola maro